telefony anaova partage le raika maheno tsara voly salama daholo io mamaiko le telefony salama tompoko salam bonjour bonjour alora fa betsabetsaka dia atomboka salama daholo io salam bonjour bonjour coucou Olga coucou Zozy manahoana bonjour bonjour bonsoir fa maromaro dia tomboko bonjour salisa onde nahoana manahoana salama daholo io tonga soa daholo io ya atomboka avy hatrany angambany efa maromaro a andrasana kely farany a dia atomboka fiadanana Nicole mba valio hoe za iny jijy a tsisy jijy ahoana fa fanazavana kely ataovy tongany partage ya mikasika ny asatsika ty amin'ny tany arabo moa sy ny zavatra mivoaka le izy dia androana vao hiteniny hevitrako kely a ary mino aho fa tsy hevitra kirery fa hevitra tsika rehetrarehetra ty amin'ny tany arabo mety misy any tsy miray hevitra amina fa ny akabetsahany angambany a mino aho fa mety hitovy hevitra amina mikasika le didy voavoaka mikasika ny didy zay mivoaka dia isika rehetrarehetra tiako entina hoe any amin'ny tany arabo hafa angamba tsisy ny teniny inona fa ny reacte daholo daholo nanao vidéo daholo indrindra ho andreo any amin'ny firenena hafa toa ny Allemagne, France mikasika ny au pair tiako mariana aloha zany fa iny didy vao mivoaka iny a zay hoe zao avy ny ambaratonga andehanana ahafahantsika makatia ivelany a dia ho antsika ty amin'ny tany arabo manokana tsy tahitra satria zavatra efa nisy reny zavatra reny fa tsy zavatra vaovao ary mahatonga am'ireny nisy reny ambaratonga reny hoe mila makary en fop avy mila makataratasy ary zao avy ny zavatra ilaina tsy ho teneniko eto angamba le détail fa any izy any mbola maky an'izay koa mbola ela fa ho ataoko enkaina le vidéo dia reny angamba efa hatramin'izay reny nisy dia iny a atao ho an'ny ankizy a tena hoe miasa amin'ny tany arabo zany raha tena hoe tsorina
hoe ny olona miasa ty amin'ny tany arabo fa na tsy ary voakasika moa zany ny tany amin'ny firenena hafa dia somary tafiteny zay tsy dia hidirako loatra iny satria tsisy haiko zavatra ataon'zareo sy ny any hafa ny antsika zany tiako mariana kely sy hitondrana fanazavana ary indrindra anaovana fangatahana ho an'ny fitondram-panjakana satria somary diso fanantenana ihany zahay diso fanantenana izahay satria raha tsy ahivina ny zava-nisy raha hitodika kely tamin'ny zavatra nisy teo aloha isika tamin'ny fahatongavany délégation anakaty zany azavaiko mbenimbeny momba an'izay hoe ina natonga an'zareo tonga taty dia noho ny amarony reo zaza tao amin'ny shelter zany hoe nangataka vonjy hoampodiana président ny antony zay zavatra zay dia ireo ankizy ireo tsy nandeha direct tsy hoe tratra amin'ny police direct fa tao amin'ny déportation tao amin'ny shelter zany hoe fikambanana ohatrany hoe mamonjy andreo olona ohatrany hoe tsy misy problème eto zany fa tsy any amin'ny police direct ary rehefa ao ianao dia ela fikarakarana rehefa ao amin'ny shelter fa raha any amin'ny police kosa ianao any amin'ny déportation dia ny fanjakana koetiana ihany no miantoka ny rehetrarehetra ka rehefa diso lalana tany zany sika dia normal be tsisy frais ary rehefa tsisy frais ary tsisy niantoka sika dia nitady vonjy tany a Madagasikara sy tiako aloha manamarina an'izany hoe zay zany natonga an'le ankizy taty amin'ny tany arabo nitady vonjy ho an'ny Koweït manokana fa mino fa na Arabie Saoudite na aiza dia mandray andraikitra foana amin'ny firenena arabo satria natony contrat zany rehefa misy olona mila ravinahitra aty amin'ny tanin'zareo ka misy problème dia andraikitra zareo ihany mampody amin'olona iny fa tsy hoe andeha angataka vonjy any amin'ny fanjakana malagasy zay mahatonga anay manao vidéo foana mametsiny andreo namanay izay miangata-bonjy etseroa zay mitondra image ratsy sady manala baraka le asa ty amin'ny tany arabo dia zay mahatonga an'izay zavatra hoe manohatra foana izahay hoe aza manao an'izany nareo aza mandainga fa manjary manimba anay le izy manimba atsika zay mbola tavela satria anareo andehody tsisy olana fa ho an'le ankizy mbola tavela nefa dia ny fanjakana eto dia mandray andraikitra amin'ny fampodiana antsika tsirairay avy zay aloha zany ny antony nahatonga andreny antsovonjy ireny ho an'izay tsy naharaka indrindra ho andreo any Madagasikara dia noho izay zavatra izay zany no raisin' zao tontolo zao ary indrindra raisin'ny fanjakana malagasy ka mahatonga antsika hoe misy problème mba hievitena amin'ny problème manaraka zany dia asarotina le lalana ary nakatona mihitsy lalana tsy mahazo mivoaka Madagasikara raha vao any amin'ny tany arabo ihany koa resaka fanaovana passeport dia efa voasaka an'izay zavatra izay dia izay zavatra zany tsy afaka toerintsika fa manginitsika hoe ahoana hoe zay zany lalana dia manginitsika dia ekena zany ny fitondrana sy ny fandaminana tao anatin'izay zavatra tsy mipetra-potsiny izahay ary isika fa niezaka foana nanaprovo ary niezaka tamin'ny 2019 tamin'ny fahatongavan'ny délégation anakaty hoe izahay reto maromaro zahay dia mbola tia miasa ary tianay ny asanay fa tianay no mivezivezy tsy afaka mody zay no izay fanakanana be ataonareo fanjakan'izay na me solution ary madame Rina sy ny sasany tamin'izay zavatra zay nanao an'izay rehefa nandray an'izay zavatra izay zareo dia nanaiky zareo fa hitondra an'izay afatra izay tany fa mbola nampalahelo dia tsy noentina tany izay zavatra izay fa nafenina fa le zavatra ratsy ihany nasio sy nabaribary hoe reto ny zavatra ratsy tany ok zavatra efa vita moa zany iny ary nandany volam-panjakana raha mahita dia hifonana dia raha malala fa tiako mariana fa tsy reo ankizy ireo na izahay kory nandeha nakaty amin'ny tany arabo tsy hoe sitraponay na hoe manao fananina hoe tsy azo tenenina fa rehefa tereniny tsy fananana ianao dia mitady lalana ambanin'ny tany mitovy andreo olona rehetrarehetra mandeha mitady lalana ambanin'ny tany andeha ho any France dia ho any Allemagne manao opera zany opera zany any inona moa mahasamy hafa anazy amin'ny fanaovana asatrano ny asatrano aza mbola mahazo vola nefa ny arianao manao an'izao fa zany hoe io moa zany tsy hoe fanambaninana opera fa mitovy ihany raha fahitanay anazy kanefa any zany mahazo alalana fa aty zany satria maharabo mahery fihetsika anazy dia ekenay hoe rarana kokoa dia lasa
Mahasitsiny zany le olona mandeha aty amin'ny tany arabo satria mame problème amin'ny fanjakana kanefany le fanjakana tsy mahatsapa hoe ao Madagasikara tsisy zavatra atao ao Madagasikara mafy ny fiainana ary mitady lalana ambany tany ny olona mba hivoahana na dia hinanana ny sisana arabo ary na dia hinanana ny zavatra rehetrarehetra izay ambokambom-bavan'olona azahoana kely satria miasandreo manala ao Madagasikara reraka tsy mahangona na 1 million azy ary ny karama aza tsy ampy hivelomana ka noho izay zavatra izay mahatonga le malagasy mirodorodoka ninina zany moyen afahana mivoaka ty ivela na asa trano na opera io na andeha mafagabone ny arabo dia ataonay io fa zay tsy raha fa zay mila vola risque amin'ny fiainana tao anatin'izay zavatra izay dia tokony zany natao ny fanjakana dia fandraisana andraikitra raha ohatra zany rodorodo le malagasy eo tsy le malagasy fa eo ihany kokoa ny fandraisana andraikitra tokony raisiny fitondram-panjakana hoe inona ny zavatra atao fa tsy voafehy reto ankizy reto malagasy reto amin'ny tady ravinahitra amin'ny vela malahelo nareo isaoranay nareo nalahelo fa tsy fampodina be kitsirano fotsiny vahaolana mba ilainay fa hoe raha malahelo nareo solution tadiavina hoe inona marimaritra iraisana mba hitombotsoa an'le olona mandeha miazakazaka mandeha mivoaka amin'ny tany arabo ho tombotsoa amin'ny firenena ary koa ho tombotsoa any rehetrarehetra fa tsy hoe tonga dia fanakanana lava reny fotsiny zany le zava-misy ny sakanana izay dia nangina foana izay tao anatin'izay zavatra tsy problème ny sakananareo zay dia nangina fa nangatanay taminareo dia hoe mba avelao zahay hivezivezy fa ina zavatra navalareo tsy maninona fa rehefa tonga any Madagasikara nareo misy numéro vert zao zavatra atao fa omena lalana nareo voaka fa afaka mivezivezy tonga ta Madagasikara zay nanomboka tamin'ny 2019 meridenareo zahay nivezivezy nandeha tamin'ny FOP nangala mbola meridena mivezivezy amin'ireo karazana bureau rehetrarehetra ao Madagasikara zay tsy hitanay sady tsy fahitanay sady tsy hainay ireo navezivezy zay donc zany zay raha manao vacances 1 mois fotsiny ny azonay ny zavatra ataonay any Madagasikara mandritrin'izay 1 mois zay dia mitebiteby sy mikarakara dossier mandeha mivezivezy tsy misy vacances vitanay raha andeha zay hoe hiala eo Antananarivo mba andeha ohatra zay andeha Majunga tsy afaka manao an'izay zavatra izay zahay fa ny olona any amin'ny faritra mila miakatra eo Antananarivo mikarakara dossier ho amin'ny fiverenana satria raha tsy vita ny dossier tsy ampy ny dossier dia tsy tafavoaka le dossier nefa tsy vita ray andro mandeha ianao zao avy zavatra atao herinandro tapabola nefa hoentinao dodolo ny contrat de travail ny karapanondro aty akoety rehetrarehetra tonga any ianao mbola meridena karazana papier be tsisy fantatray zay tenenareo fa olona tsy mahay ninina tsy nianatra olona nakaty amin'ny tany arabo maninona izahay aty amin'ny tany arabo sairanonareo dossier be deabe nefa mifantatrinareo zahay fa olona tsy nianatra araka ny teninareo dia maninona nefa zahay sairanona dossier be deabe tsy mba mampalahelo anareo hoe vacances 1 mois io dia azo sairana satria matoa izy te hiverina dia mety zany ny asany matoa izy te hiverina dia manana patron zany izy ary tokony rehefa manana an'le karapanondro izy manana be aller retour izy ary manana proof efa avany izy tsy tokony asianareo problème fa ampy zay eo amin'ny aéroport dia avelao zay anao vacances am-pilaminana fa za ampitebitebena zay zany mandeha mody any Madagasikara dia ampitebitebenareo hoe zao daholo ny zavatra atao zay tompoko tsy mahavita an'izany ny andehananay amin'ny Madagasikara dia andeha hijery fianakaviana fa tsy andeha hanao karakara dossier sy amme vola ho anareo rehetrarehetra any amin'ny ambaratonga-panjakana rehetrarehetra any sady manasarotra an'le papier makao amin'ny fopy zay sarotana satria le olona ao mitady kely makary amin'ny aiza kokoa zao pas de téléphone hoe blabla inona daholo zavatra teneninareo asarotona satria ny any koa mila kely zany hoe tsy miteny direct hoe zay mila vola fa asarotona tsotro zao amin'izay rehefa tsy mahatolotra kely ianao dia babay firy ny ankizy tonga tany menina taraiky eo aminareo ny dossier nataonareo ino reny dossier reny ankizy reny tonga dia inona ny zavatra nataony rehefa natao fikarakarana dossier tsy mivalianareo rapide le zavatra olona tonga ihany fotoana andehanana hiverina inona ny zavatra nataony zareo tonga eo amin'ny aéroport dia paye indray le vola 15 millions 20 millions vola tokony omena ny fianakaviana anaovanay zavatra omena indray mpimaso amin'ny olona mpanararoatra fahefana eo amin'ny aéroport tsy maintsy indray mandeha manao an'izao ny olona zany tsy miasa amin'ny sasatra indray mandeha mahazo 15 millions 10 millions fa ianao miasa amin'ny sasatra isanandro aty rehefa anao vacances mbola sairanona koa iza zany ny tena omena tsiny amin'io zavatra io tsy tokony venareo amin'ny fanjakana indrindra mametraka le lalàna be deabe mahatonga le olona anao kolikoly
tsy vidiny anay neny anao kolikoly vola tokony aty aposiny ve omenay andra fa tsy maintsy ataonay le izy satria alohanay manao an'izay zavatra y dia mba mikaraha am'izay nefa zay tsy tokony hiditra am'izay manaiky zay anao dossier nefa ny tsy valinareo rapide le dossier dia avy eo am'izay zahay am'izay nyteneninareo manao kolikoly hitanay dolodolo reny zavatra nyteneninareo rehefa film efa nandeha zay tsy gaga am'refy efa nataonareo taminay reny tamin'ny 2019 dia tonga ny corona dia mifoananareo indray angamba le izy tsy mahazo mody indray zany zay dia zay tokoa tsy noty satria noho ny corona dia zao indray le izy renouvelenareo na itsy za publication tamin'ny tonty fa tsy haiko 2 mois sa 3 mois lasy zay hoe hojerena manokana ny any Koet ny andro zahay hoe fangatanay hoe andeha akaty ve zany le fitondram-panjakana andeha hijery hoe mba hanokafana ny visa le izy ange zatra tsy azonareo dia hoe le Koet mihitsy inge nefa tsy manome visa tsy vitany antsika any Madagasikara no manakana fa le Koet tsy manome visa anay intsony andehananay vaovao aty fa le olona mba efa eto zany no mivezivezy iny arasinareo olana maika fa le Koet mihitsy tsy manome visa ka raha tianareo zany hitady solution tokony tongonareo mandray andraikitra tokony asiana ambasady ve aty tsy araka ny consulat na sa ambasady ao Arabie Saoudite rery miandraikitra olona Oman tia Koet tia Arabie Saoudite tsy araka izy ireo raha tsy araka izy ireo zay zavatra dia tsy ampy zany fandraisana andraikitra zay mahatonga fikambanana amin'jona zay koa manana ny asanay fa tsy andraikitra izy ary misy koa ny zavatra tsy vitanay rehefa resaka ara-papier ohatr'izany satria zahay dia ankizy tsotra fotsiny mikambana fa zahay tsy manam-pahefana noho izany tokony anareo zany mijoro ny fitondram-panjakana hoe ho tombontsoa anareo misy vola hiditra ny fanjakana ny io raha toka ka hoe miroborobo makaty ny olona tokony fandraisana andraikitra andreo olo reny raisika rehefa tsy tianareo le asa kadama averiky ihany le asa trano nisy asa maro be azo atao aty fa amoray dia davy le contrat tongava aty mangala contrat amin'ny compagnie société rehetrarehetra dia hoeto le malagasy asa fa aty an'le be asa ahoana ny olona andeha terenareo andeha anompoolana ny firenena asa sahirana mitady visa milahatra visa eny hoe andehanana en France nefa ny aty any raha manana contrat aty nareo manana fitondram-panjakana aty afaka makaty daholo ny malagasy fa tsy hoe asa trano ihany aty impiry ny teny an'izay vao nandalo tety ny délégation nanao vidéo zay nampahafantatra an'zareo an'izay zavatra nampahafantatra hoe misy asa hafa ohatranay zao miasa amin'ny salon ny sasa miasa amin'ny compagnie fa ngamo asa trano ihany ny azo hita aty rehefa tsy tianareo le asa trano dia vao le lalana misy asa maro be aty le malagasy efa mijaly le malagasy efa tsisy hoanina ny fanjakana zany tokony hoe sokavy midanadana aloha varavarana rehetrarehetra ivoa malagasy na makaiza io na makaiza fa aza hidina aza sarotina le lalana na tany arabo ary io asivy olona aty amin'ny tany arabo iandraikitra aleo efa tsy manina fa karamaina le olona aty iandraikitra momba anay ary raha ohatra ka misy problème tompoko ny olona tiako hoe tsy mila fitondram-panjakana akory ny paye an'le billet fa mipaye fitondram-panjakana etiko eto fa ny angatahana aminareo dia tsy asarotinareo le fiverenana ohatrany hoe idina ny frontière atao lafo be ny billet zany zavatra zany ny ary amin'ny air Madagasikara no mividy billet any Madagasikara ohatrinina euro zany zavatra zany tsy ilainy eto fa rehefa tianareo hoe mandeha daholo ny zavatra rehetra amoray ny billet fa zareo vonona idépense amin'ny billet raha misy problème zay raha iso fandraisana andraikitra aloha zay hiasa amin'ny compagnie amin'ny société rehefa tsy tianareo le asa amin'ny kadama fa na zany asa kadama sy asa trano zany ary raha ohatra misy olona zato ohatra hoe ataoko hoe 10 am'ireo manana problème zay ny ilainanareo mijoro eto andray andraikitra andreo olona manana problème ireo fa ny 90 kosa miasa tsara reo tokony jerenareo fa tsy ny 10 misy problème akory ny andeha anakananareo ny fiainan'ny malagasy maro be zay tokony isonitra averiko foana ny olona miasa aty dia tsy ho anay fa zay miasa mpandrosoana amin'ny firenena manana andraikitra zay tsy miasa ohatra ny olona any France ohatra ny Allemagne ny USA mba ho anay fa zay miasa ho amin'ny fianakavianay satria zay aty kadama midy anaty trano tsy ilainay volanay fa alefanay amin'ny Madagasikara daholo ny olona aty ny tena voalohany indrindra mahavita trano ary tsy azo ambanina ny olona miasa amin'ny tany arabo tahaka ny ataon'ny olona hoe zay hoe any amin'ny tany arabo olona tsy nianatra olona nianatra ny olona amin'ny tany arabo fa tsy misy zavatra azo atao Madagasikara dia alohanay manetry tena makaty nianatra mbola nianatra atao amin'ny université nandeha nakaty satria aleoko manetry tena dia amin'izay
mahazo vola toy izay izesy tao ao Madagasikara ao hiasa bureau nefa karama 2 millions ve menareo anay sanga ampy amin'ny sakafonay sy ny besoin-nay anangananay trano alohanay mipetraka aty manompo arabo dia avy zay mahazo vola tsy le firenena arabo ny tena tianay efa vita zao ny zavatra tianay atao aty Koet zay zao mba te ody anao vacances zay mba te ody amin'izay zay mba ipetraka amin'ny trano zay nataonay fa misy sakana lehibe dia ino zay sakana lehibe zay tsisy asa ao Madagasikara raha mba manana vola kely zay avy aty Koet andehanao business lany robain'ny olona lany vao mandeha eo be horirika fotsiny zay le telefôna anay mba tsaratsara taty Koet tonga dia alain'ny mpangaro posy miverina zéro manatodidolo daholo zay menakavy rehefa tonga any Madagasikara miala aty zay mba manana rehetrarehetra manana 50 millions kely anao business tonga any Madagasikara zay tonga dia ohatrany tsisy jifa daholo le vola satria zay tsisy vola miditra fa mivola mivoaka aza amin'ny BDB fianakaviana mirangorango mangataka oatra daholo mais ok lany le 50 millions tsisy anaovanay business telefôna anay robain'ny mpangalatra zay koa tsy irapitsina vonon'ny olona sa zavatra any ampiandrasanay anareo anay ka amin'ny fomba ahoana moa zany ny andeha hodinay ipetrahanay any noho izany ny décision anay farany rehefa tratran'izay problème zay vitany mois 2 mois dia niverina any amin'ny tany arabo na tsy Koet azy nefa ny problème dia efa nidiny Koet indray le visa ka tsy afaka miverina zay dia miaritra fahantrano dia miara-mahantra ao ihany tsika dia raha ohatra ndray azy raika hoe zay mbola te hiasa aty zay ka fandehanao vacances fotsiny sairanonareo miaka-midina ny amin'ny fopsy rehetrarehetra vacances inona ny vita za zao 10 taona tsy nody tamy 2017 nody farany satria nahoana tsy te hitady problème satria problème koa zay efa BDB mbola apiko andeha ody ihany dia hitady problème hiaka-hidina any amin'ny fopy dia andovo le hivato tsy aloako tsy misy efiko ny problème koa ty aloako tsy mody mba te ody ane zay fa io sahiranonareo maninona raha bataka fotsiny sazavainareo hoe tia mibatakanao mazava be zany tia zany visa anao efa ao anatin'ny bataka moa zany visa ao anatin'ny bataka daholo rehefa manana bataka na photocopie an'le bataka valide avy aty Koet fotsiny akisy tokony tsy sahiranonareo raha ohatra hoe tianareo eny proof mena proof avy amin'ny ambasady tena bataka Koet ve dia aloatra fotsiny ana proof an'le sa tsy haiko amoray le fivezivezy nefa zay tsy afa-po amin'io film efa nandeha io film efa mandeha makary zay tsy te anara-dalàna fa raha izy ngera mba tenenareo mandeha ary amin'ny toerana ray nareo eto daholo le dossier rehetrarehetra dia amena ihany le izy dia miveriny zay afaka herinandro alainay le dossier miaraka amin'ny tempo hoe afaka miveriny zay dia hoentinay mivata izy tsy problème fa tonga any zay dia alainareo le pas dossier anay dia ataonareo miveriny zay amin'ny herinandro dia mbola tsisy zava-banina averinareo le vita indray zay dia alefanareo ary dia lazainareo efa tsy ampy an'izao dossier raha ohatra ka efa ampy reto dossier nitakinareo reo dia mamorona problème hafa nareo misy an'izao satria nareo mitady vola dia misy ndray dossier complet zao dia tonga hivata dia le hivata amin'izay tsy mahazaka le tsy mahazo vola fa efa zatra ninana dia ataony taravolina ianao dia ianao tsy te ho taravolina ka satria raha taravolina ianao dia babay kokoa ny patron leoko izy ve ipe pénalité foana dia avy amin'izay matahotra ny ampiororony ianao tonga nivata ianao mangovotra ohatran'izao ianao ivoaka eo satria na ampiasa dossier ianao dia ozy amin'izay zareo misy zao zareo mihitsy le mitady problème dia tonga eo amin'izay dia taravolina ianao dia babay amin'izay pénalité impiry ianao dia avy amin'izay leo ny patronko raha tsy mitapy kosisiko dia noho izany zany rehefa tsy te tratran'izay ianao dia efa vonoiny ndray 10 millions 15 millions ana posy zao raha ohatra hoe misy olona satria mantsy ny visa kadama ihany le hoe asa trano no mikatona fa raha misy zany ohatra visa 18 zany ohatra hoe aka olona zany hoe miasa amin'ny salon ohatra zany na hiasa amin'ny société mazava be izy fa hiasa amin'ny société aty tsisy problème fa mbola ho asiana problème ihany satria nareo any amin'ny tany arabo maninona raha mba asiana fijerevana akaiky le izy nareo nge kamandray andraikitra nefa nareo tsisy atao raha misy atao nge ao Madagasikara dia ok fa tsisy atao ao za zao efa mba tsy te hijanona ty nge zay mba te hanao business amin'ny Madagasikara fa tsisy zavatra mandeha BDB re olona tonga any Madagasikara miverina zéro nefa ny teny zareo zay tsy hiverina tso fa leo arabo zareo koa nge mba leo koa nge zay mijanona ty mba te hiaraka amin'ny fianakaviana efa tsy afa manoatra no le zavatra ataonao dia le zavatra ataon'ny fanjakanao tsy asany tsy ametsina izy na tonga an'io na izy na tsisy fantatra izy na tonga an'io fa noho izay zavatra rehetrarehetra ireny mba angatanay ry fanjakanao izahay te hiasa
izay te hivezivezy fa amorola izy fa lasa lany ny andronay mikarakara dossier io zavatra navoakanareo io zavatra efa nisy tamin'ny 2019 io efa navoakanareo io fa io tsisy zavatra mandeha numéro vert bla 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 fa tonga eny tsy mahavonjy anay le izy ka noho izany raha ohatra hoe tsy asiana résolution dia kolikoly ihany zany mandeha dia hoaizy ty fireneny ty profiny zany zay fanazavana momba an'io fa zahay ato dia maromaro zahay ato amin'ity efitrano ty porofonainareo fa zahay dia manana liberté aty maro miasa aty manana liberté satria efa avy niaritra atao anatin'izay kadamizay dia miezaka zahay zany mba mitady an'le liberté dia enfin koety mameanay le liberté ahafahanay miasa milamina dia reto zahay zao reto zao ray te hody daholo zahay te hody fa tsy afaka mody noho izay zavatra zay io zao madame Love salama daholo nareo ianao moa efa noty tamin'ny 2019 mbola tsy noty matahotra ny hody ina ny antony ny antony dia efa voalazan'ny madama Priska teo hoe le kolikoly eo vato tsisy fenenana dia ny zavatra tena mahagaga sady mampalahelo dia ny hafatra zany dia mitontona any amin'ny fitondram-panjakana malagasy zay ny tena hoe mila zaraintsika le partagentsika ny vidéo ho tonga any amin'ny fitondrana malagasy ny antony dia zao efa be ny zavanitranga teto fa tsy voavaly olana jusqu'izao 2022 tsika zao dia nefa ny zavatra tena mampalahelo koa dia zao tsy malagasy rery no miasa eto amin'ity firenena arabo rehetrarehetra ty misy Philippines, Indiane, Sri Lanka, Indonesia, Bangladesh, Ethiopia, Côte d'Ivoire, Ghana rery firenena rehetrarehetra reny tompoko dia afaka mivezivezy any amin'ny fireneny daholo ny olona miasa eto afaka mivezivezy manao vakansy any amin'ny fireneny daholo fa ny antsika fitondram-panjakana malagasy vao mody raha malagasy kely avy ny karama tsy afaka miverina tsony fa efa nilazainy madame Priska teo ny antony hoe zao io vato zao ny ery amin'ny fopy zao ny ery dia maninona zany ny antsika malagasy rery zay firenena hafahafa no misy ohatran'izany dia tokony hoe mba jerena kaiky re tompoko zay satria mampalahelo tena hoe mampalahelo angambany tsisy miafina amintsika efa nilazainy madame Priska teo fa hoe ny karama azo ety mba mahavitany zay vitany ihany ie dia tsika zany hoe mba mangataka amintsika hizara ny vidéo satria hoe mbola mila karama zahay mbola mila miasa zahay mbola mila nay ny fianakavinay amin'ny resaka arabola fa tiantany arabo dia mangina fa olona mijaly sy andevina arabo dia tsy afaka miteny fa hoe modity anisany tsy zay le izy ie mba avelao zahay mba manginy fianakaviana miverina ndray ara-dalàna ny taratasy ara-dalàna araky ny tena teo hoe le firenena be dia be miasa eto reny tena misosa ohatra hoe taxi brosy reo ihany hoe teo any Tamatavy dia makany Tamatavy teo any Majunga dia makany Majunga dia misosa tsara dia tokony mba ohatran'izay koa ny antsika malagasy hoe rehefa mba makaty miasa dia mba afaka miverina manao vakansy ny taratasy ara-dalàna tsara ary fantatsika tsara fa ny aty firenena mandroso tsy ampidipiditra olona fahatany tsisy taratasy zany aty tompoko fa mazava tsara ny taratasy mivoaka ianao mazava tsara miditra ianao mazava tsara dia ngamba ny voafehiny zay ny afatra mbola afaka manampy madame Priska sy ny namana hafa makasitraka atsika io zao madame Nicole ianao manao tamin'ny 2017 manao volo zay ato manao volo zahay ato nody moa ianao tamin'ny 2017 no tamin'ny 2019 tao anatin'le tao anatin'le mahazo mivezivezy talohan'ny délégation dia afaka miverina dia nody tany Madagasikara dia mikarakara papier tany amin'ny fopy fa dia tena lany andro be mihitsy le taratasy ok fa ny fikarakarana an'iny zany tena hoe ny vakansy alainao any amin'ny 2 mois zany tena lany ianao mivezivezy manao an'le dossier anao any amin'ny fopy satria tonga any ianao tsy misy valiny mahafapo fa verina ianao amin'ny herinandro miverina ianao amin'ny tapabolana dia ianao miverina rapitsy mbola tsy ok any dossier anao mivezivezy any amin'ny enquête de moralité tena mivezivezy be dia ny 2 mois ka anao vakansa zany tsy mba mitovy ny firenena aty amin'ny tany mandroso mihitsy ny hoe rehefa manao taratasy any amin'ny birao ndray andro dia vita inona zavatra ataonao dia ndray andro ianao dia efa mahavita zavatra rehetrarehetra fa ny ao amintsika zany ohatrany hoe taritina be hoe tsy fatako hoe mitady cadeau ve fa tokony tsotra hoe mba hitondray voandalana zay zany voandalana afaka mba manao an'izany zavatra rehetrarehetra zany
fa tsy tokony avezivezy le olona satria ny fotoana ionany amin'ny fianakaviany sy ny zanany arakely tery ny fotoana satria zanakao ray aman-drenao efa hitsitanao firy-taona dia mba ao anatin'le vakansa kelinao izy mba hararotanao mba manao vakansa miaraka amin'ny zanakao tsy misy vakansa fa dia vao tonga avy any amin'ny fopy ianao dia ambony fandriana makaina azany ve ny vakansa ataonao tena hoe mangataka ny fitondram-panjakana mihitsy zany a mba hoe anara-maso ka rehefa mba okere tompoko anao tena mba hoe engaviana tanandroa rehefa manana biale retour le akizy a mitondra ny vizany izy miaraka amin'ny carte de séjour a dia tokony mba efa oke zany na dia tsy andeha ho any amin'ny fopy arany a fa mba tokony hoe ny manana biale retour izy oke ny vizany jerevana tsara ara-dalàna dia tokony mba hoe efa tonga zany dia hoe afaka mivery ny olona io ary amin'ny arrivé-anao iny tokony tonga dia asian'ny police tampon hoe oke ty olo ty a rehefa amin'ny fiverenanao zany a manamafy ny any amin'ny fopy ny tampon nataon'ny police iny mahamoramora zavatra fa dia mangataka amin'ny fitondram-panjakana zay mahita n'ity vidéo ty a mba raiso tanana mba ho topazo maso kely a ny olona ty amin'ny tany arabo na tsy eto koety ihany a fa ny any amin'ny firenena arabo rehetrarehetra na any Liban na aiza na izy rehefa mba manana bie aller retour izy na visa ao anatin'ny bieny anany a alao izy mba hiverina matoa izy mbola miverina mbola mitady ravinahitra satria ao amin'ny tanyntsika ngeka tsy misy asy inona zany no atao ao ifampivandravandra fotsiny ao dia lasa mifanotsy fitsaram-bahoaka eny amin'ny arabe ve zany ve ny zavatra tokony misy nefany a vehivavy zany tokony hoe hitady vola amin'ny fiainana zao efa tsy vitany hoe mietehatra mivady etsony na hoe be da be nefa ny vehivavy amin'izao manano tena mananjanaka tsy manambady a dia zany zavatra zany tokony hafalin'ny fitondrana malagasy zany zavatra zany satria maneho fahendrena maneho fahendrena mifanampy manao fahendrena mifanampy ny vehivavy rehetra dia tena hoe manamafy tena hoe matanjaka mandao an'ny fianakaviany ny zanaka zany a tena hoe ny saina amboariny ianao zany ny fonao tonga dia hoe za hiatriky ny fiainako ny hoavin'ny taranako ny fiainan'ny fianakaviako be da be ny tsy manana dia tokony hafalin'ny fitondrana fanjakana zay ny zavatra zany zay zao raha hiverina any dia inona zany ny asa omen'ny fitondram-panjakana le izy tsy hoe hifanomezantsiny hoe mametsiny ny fitondram-panjakana fa le lalana avelao hisokatra surtout ny ankizy efa mipetraka eto avelao izy hivezivezy hamangy ny fianakaviany fa le ohatra indray hoe mamoaka visa ny koety a manome visa vaovao an'ny olona hivoaka olona vaovao dia hafa indray zay fa le olona efa mipetraka zay zao efa 12 taona mipetraka tatyako eto nefa mbola arahana ohatra misy polisy any ao aoriananay rehefa tonga ho vato zay rehefa hiverina ty zay a dia mbola any amin'ny firenena indray zay a mbola terena indray zay a dia ampitahorina raha onana zany ve zavatra hoe fireneko anahy io fireneko io ary ny firenenay a tsy atakalonay any olona aty fa zay aty dia fitondrana mitady ravinahitra ny andananay aty fa tsy hoe tianay le firenena dia tokony hoe tena mba asian'ny fitondram-panjakana maso mitopo kely aty amin'ny tany arabo mihitsy zany fa tsy atyako etireny ny fitondram-panjakana mba tena hoe angatahanay mihitsy zany zavatra zany satria ny ambasady ao Riyad zao efa miady ohatrany nefa tsy zakany ambasady rery nge firenena firy ny alehan'ny ambasady anankiray ao Riyad ao Arabia Saoudite tokony asianareo ambasady aty raha tena tianareo hoe tena hoe anana fototra ohatrany reny hoe raha mamboly voninkazo ianao misy fototra io matona niry misy fototra iny natona niry ny voninkazo iny fa iny tsy maniry iny raha hoe amin'ny tahony fa nisy fototra dia le mifototra zay a le ambasady mba asivosolo tena mpanjakana eto a dia mba manara-maso an'le ankizy efa mijanona eto ka raha piditra olona vaovao dia ny avao amin'ny fanjakana mihitsy ny avany amin'ny fopy raha tsy misy taratasy avany amin'ny fopy mazava tsara mihitsiny a tsy tafavoaka eto zany raha hoe olona vaovao vo hitady vola avelao re tompoko ny olona mba hitady vola tsika ifampijerijery ao Madagasikara fotsiny dia inona ary zany asoan'ny firenetsika ihany nge zany miala ihany ny olona fanampytsika na ny filoham-pirenena na ny zay zany zanaky ny filoham-pirenena dia tokony tsika hifanampy zay mivoaka hifanampytsika nefa ny ara zao a jerevy tsara fa nahitosika fameny io raha misy manao business dia zay koa ataony olona business ohatr' zany rehefa miverina aty nefa tosika fameny omeny ny fanjakana dia anaovan'ny olona business le izy vola tokony mena be antitra lasa tsy mahazo ny sasany mahazo dia zay tsy te andrika tosika fameno a fa zay zany a tena mba hoe mivoaka zay dia mba mifianakavianay mba voavonjy be da be nge ny piraitam-po misy ny tsy manana fa hoe tsy voatery hoe manana be daholo dia zay zavatra zay zany a tokony mba hoe
hojeren'ny fitondram-panjakana tena hoe angatanay atanandro mihitsiny hoe jerevo aza mijeren'ireny mazo reny hoe ko eto ohatr'izao Arabia Saodita ohatr'izao fa jerevo a le olona miasa tsara sy miasa ara-dalàna mba hatopazo maso kely re tompoko anao azafady ry fitondram-panjakana efa tonga taty ny délégation na solo tena mpanjakana angambo reny nahita tsara mihitsy ny hoe nanahoana be da be efa nijery taty nareo fa tsy hoe mbola tsy nijery de tokony mba hoe azadonona reny zavatra nandalovanareo taty reny azadino reny aza kipo masonareo fa irato ohatrin'io masoandro miposaka io au lieu de andeha hoe mitady vahaolana manokana ho anko eto za zany mba mieritreritra zany zahay hoe nahita vahaolana de efa nitafaresaka de hisokatra malalaka am'izay vizako hoe au lieu de andeha ilelaka amin'ny faladiany arabo aty ame viza de ny an'ireny nakatony de tena hoe iza zany tena mahay azao ny tena zavatra mampalahelo a maninona kay azafady indrindra tompoko maninona kay a raha ohatra ka ny vahiny etranona ato ary mandray anay maninona nefa amin'ny filoham-pirenena ny fitondram-panjakana sy ny miara-miasa amin'ny fitondram-panjakana ao manakana anay a tsy hiditra ty nefa ny tompo tanàna arany a manaiky androsona eto satria tsy vitany ny asany mila olona izy mila fanampiana donc zany a tokony mba avoakanareo moramora zany ny ankizy raha mba te hanao vakansy izy avelao izy ody ara-tanàna be da be ny ankizy zao efa 6 ans 5 ans 7 ans a tsy nahita amin'ny fianakaviana fa de miaritra eto am'le matahotra an'ireo sao de tsy tafaverina zay tsy matoky an'io tonga de sahirana za tsy matoky an'io raha fahamorainareo io de moty zay fa raha ohatra zany a mba mangataka tanandro re tompoko anao ry mpitondra-panjakana sy ny hoe miaraka miasa amin'ny fitondram-panjakana mba voay le izy mifanaovana passeport vao hoe olona avy any akoho ety a de efa tonga de midangana be mifanaovana passeport fa mivola eto ve zany de ohatry ny anan-drano sa hoana didina de tonga de mahazo ery atambary ery sa ohatry ny pétrole etoko eto tsohana am'teo de azo fa tena mba mangataka mihitsy zay a tsy hoe anina fa tena zay nanaovana an'ity vidéo ty tsy hoana irery a fa hoandreo namanay rehetrarehetra manaraka ato amin'ity tambazotra tserasera ty a le atao le any ivela sy le any Madagasikara manisy raha tsy hainareo le zava-misy aty marina hoe reo problème fana zaka ny arabony tsara ny problème anay zareo ary mazaka nefa ianareo Madagasikara tsy mazaka sady tsy mahita zareo ary PMBNR fa misy problème zay ary miezaka fanampy zay rehefa misy olana ka raha anampinareo de tongava fotsiny fa tsy aza be vava hoe mpiasa any amin'ny tany arabo misy problème ko rehetrarehetra ny dinara zay tsy jerevo tsara fa matoa zany zareo a raha ohatra ka hoe misy raha ty amin'ny tany arabo daholo ny olona rehetra raha olona misy toetra sy hoe mahery fihetsika izy a am'ireny teneniny ankizy reny hoe mpatrotra ao tsy misy olona tonga lafatra re tompoka eto ambony tany fa na itsika ary manana mpahanampy a mety hoe mifamaly ohatra zany fa matoa izy mbola mamerina anao manome vizanao tiany zany ny asanao aty tsisy fitsaram-bahoaka ohatry ny ataon'ny Madagasikara io zany tsy misy mpangaro posy aty tsy misy manara-pahefana eto ako eto fa de hoe mandeha famarinana ny telefôna anao io manao patalony ankizy ao amin'ny rinany ao pozy ao na mandeha tsisy misitona zany na mpoketra adino any ampanina afaka miverina rehefa aveo makaniny fa mbola ao iny nefa ny alaina baraka tsisy aza manapoka bomba zany ohatrin'ireny terroriste zany aty fa tokony mba hoe alalahana le lalana re tompoko anao ny tompo tanàna ny tompo trano etrenonay ara tsy sarotony ve de tsika samitsika ihany mbola fanidy trano ohatry zany tsy mety zany ka mino sy matoky zay a fa de ho hitany filohany ny fitondram-panjakana sy ny ekipa nyty vidéo ty a fa tena mangataka zay fa zay zao taty efa 12 taona ny asa taty a tsy mbola tsy misy problème amin'ny patron anay tsy misy olana be hoe ohatran'izao zany fa tena hoe manetry teny anao manao ny asanao a averiko le tadidiko tsara ny tenin'ny madame Rina le délégation nandalo tatyko ety a hoy izy izy hoe afaka mivezivezy hoy izy izy nareo izy izy président de niorakoraka be ny malagasy tamin'izay fotoana zay raha maheno ny tena madame Rina de apasaivo any fitondram-panjakana ty fainao moa efa tsy ao tsony fa ameo lalany zay mba hivezivezy mbola ao iny vidéo any délégation iny a mitiatiaka be daholo ny ankizy nareo etoko ety afaka mivezivezy ary tsy izay atiako ety rery a fa ny ankizy rehetra miasa any amin'ny tany arabo mitady ravinahitra rehetra na lehilahy na vehivavy avelao ny ankizy mba hivoaka afaka mivezivezy izy
apivo ary reo fa zaza manana carte de séjour izy a manana visa izy a manana billet aller retour izy ireo zavatra anankitelo rehefa complet a ny etanao ara mbola satadaty sy avain'ny polisy isavotana rehefa tonga ivato aty tsy misy safira fa ny any amintsika ary no alondrana makaty lamenatsika ny ondrana ty zay ny Nicole ty tena be mihitsy ty teny tsika malagasy tena ty teny makasitraka atsika rehetra fa ho an'ny ankizy rehetra moa zany ty vidéo ty satria be da be ny ankizy mba mety manahitainana anatin'ny fony any nefa tsy afaka maneho ny heviny izy a de zay zany mba solo tena mpanjakana koa eto na de izany arany ya satria tsika samy olombelona tsy manambany olo tsika tsy manambony tena tsika fa atsika Madagasikara de ohatsika tena iray foa iray saina tsy metehatra mpitondra fanjakana ihany tsika hoe meo azy zay mpitondra fanjakana meo azy zay fa zay zao de efa midemerda daholo ny ankizy aty amin'ny tany arabo hatrany a Liban hatrany a Arabie Saoudite hatrany a Oman na hatrany a Dubai a miregle ny problème donc zany tokony afaka mivony tanatana be ny varavara l'aéroport vao mamelatra ny billet-nao sy ny passeportnao fotsiny ianao a aller retour tout va bien ozy izy ny vazaha tokony tonga de mivoaka tsy misy arakaraka taratasy fanamorana fivezivezena sy vodina ny ilainay anareo fa tsy resaka fa manao taratasy any fopy koa tianjazana mbola 3 volana raha tsy ho vita fa de la ny andro mainty kely mihitsy ianao vatavaverina ty satria nivezivezy amin'io ianao mandeha ary ianao sady matahotra mpanendaka ianao sao de zany zavatra zany lasa hoe tery be anao nefa ody any amin'ny firenenao ianao tokony alalaka be a lasa teritery na hatrany anatinao any teritery ny andro rehetrarehetra lany amin'ny fanaovana dossier fatanorako tompo lany de misaotra indrindra re tompoko anao a nanao partage a de makasitraka ny fitondram-panjakana sy ny ekipany a fa de vonona efa manateny zay fa andray an'le andray an'izay valikafatra avaty aminay tsirairay avy zay fa zay moa zany hoe tolo solotena rehetrarehetra sy de mba soloteny zay de mbola misy raha vavokiteny io fangatahana fotsiny satria zay zao efa misy efa amantoana ny anitra teto miasa eto satria zay manana fianakaviana sahirana mibote karama ohatran'izay de nefa ny raha ohatra ka hoe andeha ody matahotra ny tsy tafaverina indray avy eo de ahoana moa zany avotany azy satria tapaka hatreo zany misotra azonareo ie de tsy akoatran'izay hoe fanamoranana ny fivezivezena any Madagasikara satria zay koa mba manana fianakaviana any mba te amany fianakaviana ohatran'izay de makasitraka atsika rehetra de mino somatoky tsika fa de hitan'ny solotena mpanjakana ny vidéo atsika raha amandrenitsika ao amin'ny Madagasikara ty vidéo atsika ty a fa de hitatsika eo zany a mba tokony ataon'ny fitondram-panjakana ohatra reny ankizy miantso vonjy mody reny koa ty vidéo ty a mba mana tena valikafatra avy aminao zay a ry mpitondra fanjakana sy ny ekipa satria ianao de ray amandreny mpanjakana anay ianao de manaja anao zay satria zay zanaka de afaka miantahanty zay afaka miteny zay a satria mahazanaka anay de afaka mitarainy zay hoe ohatr'zao zay tsy mitaraina mody fa sokafo le lalana hidanadana be afaka manao faheveon Madagasikara daholo ny tsirairay avy naiza toerana misy azy rehefa valide ny visa sy ny billet a manana amin'ny passeport izy mbola tsy lany daty a donc zany a efa tokony ohatry ny olany France afaka mivezivezy koa zay maninona zay aty amin'ny tany arabo arahana be ohatra ny avao arinana eo fa maninona ny olona amin'ny firenena Europeana tsy atao ohatrin'izao fa ny aty amin'ny tany arabo a ohatry ny arahana be ohatry ny misy hoe tany arabo de mafinana ty izy ny polisy na ohatry ny hoe misy inona be ao arinana eo tokony anana fahefana zahay afaka mody ao amin'ny tanindrazanay afaka mivezivezy ary zay mbola tao am'le teniko teo arina teo hoe ny olona etrenonay aty arany a manome anay visa aller retour afaka mbola mampody anay mampiditra anay eto indray ko nahoana ka inareo ao amin'ny fitondram-panjakana manery anay manery ny sainay tsy ho ivazy ivezivezy sy mivoaka sy miditra manome alala anareo zao tiako mariana tsara fa manome alala anareo a de manome tsara hoe reto ny zavatra atao fa rehefa ve tsara karak'izay le zava-misy any fa mijaly zahay de noho izany sy fifanaraha masy reo olona miasa manao taratasy eo amintsika reo fa manome problème fa tsy manome solution tsy haiko hoe izy indray eo am'izao fa za aloha zany a mahatsapa fa nareo ambony eo mety mieritreritra ho atao an'izay le zavatra fa tsy arak'izay eritreretinareo zay le izy rehefa avy eo a fa fampijaliana be re tompoko ka miangavy aminareo a raha ohatra azo atao de azo atao mandalo amin'ireo olona be dehibe reo zavatra fa mba eritreretina fa reraka be zahay
vao midanadana be asivy ambasady aty a na nareo ary zao tokony andeaka aty andeha andondona varavarany reto araby reto e mba ome visa zahay e fa mijaly ohatrany firenena rehetra reny ihany ohatr' zany ataon'ny Philippines nge ny Philippines ry zareo a mandeha many ambassade Philippines sy rehetrarehetra fa misy problème dia makaty mihitsy zareo mitady solution ina maromaro kiraisana ya tafa mandrosy ianao izy amoa ny anaranao teo allo ya voaray mandrosy raha vavy amba andray teny kely a ny andraisako teny kely a dia misy le vidéo an'le madama miteny hoe ny ankizy any amin'ny tany araby misy maty tsy tenao amin'ny seventareno sady manao raharaha za miresaka sady manao raharaha za miresaka miteny hoe le ankizy amin'ny tany araby le ankizy maty aty ny tsy maty vonoiny patro e fa maty noho ny aretina ohatran'le olona rehetra maty any tanàna reny angany Madagasikara tsisy olona maty ohatrany le ry zareo ivelan'ny Koety eto miteny hoe le ankizy Koety maty a mba ho ferikely ny vavandry zareo tsy vonoiny patron mahafatany ny ankizy eto fa aretina ka zay mahatonga le fanjakana manery satria le oaoao aby atsika Madagasikara koa indraindray zany a tena trop loatra ihany tsika ihany indraindray mamosavy ny tenatsika dia lasa mandray andraikitra amin'ny fitondram-panjakana satria tsika nge zanaky ny ray aman-drenitsika ao amin'ny firenena izy e normal izy raha sarom-piarobe amintsika fa tsika ihany no manalabaraka an'le zavatra ao anatin'le Facebook a dia lasa hidiny ny trano dia zao nefa tsika mangataka lesy ka zay no hitenanana eto hoe vao le trano a dia asivy ray aman-dreny eto asivy ray aman-dreny mpanjakana eto Koety any Arabia Saodita andreo ambasady tsika reo a zay firenena rehetra mbola tsy ambasady Madagasikara zany a tokony hisy eo Liban manana consulat mpanjakana fotsy dia afaka misy ray aman-dreny za tiako tenenina na misy ray aman-dreny satria Arabia Saodita ny misy ray aman-dreny efa raranako fa tsy antso misy ray aman-dreny fotsiny vaolana fa misy ray aman-dreny a dia efa tary tsara le problème fa le olona reo a dia vitan'le fanjakana eto a dia aza raisina le problème le ankizy aty jerena rehefa fatary hoe ina ny tombotsoa imbonitsika rehetrarehetra tsy ny ankizy rehetra ty daholo tsy ny ankizy rehetrarehetra tsy le ankizy tsy le ankizy rehetrarehetra koa ny sahirana mijaly zany ny aty e misy ankizy tena miadana be misy ankizy ohatrohatry zany ny tena mijaly hoe tena hoe tsoroko aloha ny mijaly zany tsisy asa hoe tsy azo efiny zany na Madagasikara ny trongo zay vao homana tsy maintsy afiana ny zava-drehetra makatitraka anareo koa nanao an'le vidéo fa afa-po be dia baibay sikizy mihitsy za tena matahotra ody a zavatra kely sisy dikany ohatran'iny dia efa tsy mba inzalan fiainanao zay zany a fa rehefa tsisy hiditra ntsony tsika maromaraina dia efa demande teo fa efa lasinareo a ay ambaso efa misy a alohan'ny anaranako anazy manjakely coucou daholo coucou tsy raha pozy day lina be amin'le resaka mandeha Koety anisan'izany koa zahay zany mba ohatrany hoe mba mitady ny fivoahan'ny lalana ny fiverenana ny fodiana re zany mba zavatra edivana mihitsy ny anankiray voalohany aloha indrindra aloha dia be da be any koa tsika ny tena marina mihitsy hoe manimba ny lalana ny voahantsika sy ny idirantsika samytsika eto ihany ny tena anisan'ny tena manimba lizy vaovao tsy mari-potitra daholo ny raisintsika dia iny nefa mivoino foatsika mandefa ny vaovao tsy mari-potitra iny dia efa tonga any Madagasikara iny marina sarobidy amin'ny zareo a Madagasikara mihitsy tsika amin'ny tany fitadiavam-bola ohatran'izao zany dia toka tsy amin'ny tanina arabo ihany ary fa rehefa hoe tany rehetrarehetra mihitsy zany dia nefa tsika zany tokony mandray foana ny zavatra marina sy ny mahitsy zany no tokony raisintsika mba ahafahan'ny namantsika any ivelany a miverina eto dia ahafahantsika eto koa mba mody any an-tanindrazana sotra betsaka amin'ny hafatra makasitraka raha vavy
aloha amin'izao zao mbola miasa aty fa nafinaritra be mihitsy le resaka notrao dia mirary soan'le nararitsika iny tonga somatsara ny Madagasikara dia mangataka anareo le lehibe ao mihitsy zany indrindra zany fa i Preska mba mamanokana ny fivoahantsika sy ny fidirantsika fa mba te ody mba te hijery nefa mbola te karama dia tsy mahasapa miafy be mihitsy amin'le resaka hoe sao dia tsy tafaverina ny makety sy ny makeroa. Miaritra satria tsy tia problème. Ia. Sotra betsaka anao na ny hevitra veloma toko. Eny ary. Tonga zay hiditra ampidiko aloha diamondra koa anisan'le menina tamin'ny fikarakarana taratasy tany amin'ny FOP tamin'ny nody tamin'ny 2019 reny raha tafiditra izy dia mety hanazava kely. Tsy mety tafiditra izy izy mbola hiditra. Zay petraka eky. Indray Vivi. Manao tompoko izy ao tafiditra ao. Efa tafiditra ianao fa mitena tsy haiko ina Zosina izy na Diamondra ray amin'izay. Izy Zosia. Maheno anao ve nareo? Maheno ve? Otrany tapatapa. Otrany tapatapa. Ya, merci anareo amin'le tapatapaka ve sa maheno? Maheno ve? Okey are miarahaba are miala tsiny fa sady mbola miasa moa za io dia zay mahatonga anaty miseho vidéo dia za avy aty Arabie Saoudite dia isaorana ny rehetrarehetra izay nandray fitanenana teo alongany mikasika an'ilay momba antsika aty dia amiko zany zavatra rehetra dia hoe tsara ho antsika raha mba hoe sokafana aloha ho an'izay manana taratasy madio tsara hoe madio tsara amina dia hoe manana izy ny permis de travail-ny manana izy ny fahafahany vezivezy aty hoe ny patron zany sy izy zany manana accord hoe milamina zareo miaraka ao zany hoe fa misy engagement ny patron zany hoe ty olona ty mahavita ny asako dia ianao tompo-tena le aty amin'ilay toerana koa zany matoa anao mazoto hiverina dikan'izay acceptenao ny zavatra ataonao ao ary fitadiavana no atao aty dia tsy hitako zany izay tokony hasarotin'ny fanjakana hoe ny fitonjovana anareo no mahatonga anareo sakanana raha vaovao dia mila sivana ohatrany Koweït zany hoe tsy mahazo visa any vaovao ohatra Arabie Saoudite mbola tsisy fanakanana an'izay dia eo no hoe mila sivana zay taratasy ampikarakaray na formation et tout ça tsy magnino iny fa le hoe efa anao tompo-tena mihitsy ny anao responsable anao tsy zazakely fa olon-dehibe matoa anao miteny hoe mbola hiverina aty dikan'izay zavatra fantanao ny andehananao any dia tsy tokony ny fanjakana mihitsy no anakana ny droit personnel anao hivezivezy amin'ny tany anananao Madagasikara ny tsy hain'ny mpitondra fanjakana fotsiny fa atsika ny mampisy an'ny Madagasikara donc tsika manana zoa hivezivezy eo na aiza toerana iasantsika misy ny manambany miasa amin'ny tany arabo bado vendrina ny mandeha akany dia mila fifehezana no manaiky an'izany za matoa anao malala mitady vola malala mamelona fianakaviana tsy bado tsy vendrana tsy nandeha fianarana akory ny atao hoe manam-pahaizana fa misy ny nandeha fianarana zéro manatoa dia naty adoa fa anao mahay mi-exploiter ny zavatra hitanao ary ao koa misy hoe mana diplôma nefa aty amin'ny tany arabo a Madagasikara ne salaire minimum mbola iadina 1,250,000 francs apafirin'ny karaman-jaza aty amin'ny tany arabo moa zay amin'io ny atsika aty amin'ny tany arabo mbola karama net zany hoe
raha anao miasa an-trano zany hoe tsy mandoa brosinifinao anao tsy mandoa kolgatinao anao tsy mandoa slipinao anao tsy mandoa ninona anao fa ny patronao loger nourri blanchi zany hoe ny karamanao ampitombona firy zay 1,250,000 iadiany gaz zay ao Madagasikara zay ny karaman'ny kadama aty zany hoe tokony asiana plasiny amin'izay ary matoa ny rehetrarehetra miteny na zay ato mahazo message raha 70 te ndeha ty amin'ny tany arabo de mety ataontsika hoe 5 ny te hody hanao vacances donc mila considération foana zany fa zatao hoe zareo aniny karaha zao tsy atao bambaray zany zavatra jerena fa mila jerevana amin'ny hoe lafy tsarany foana ary manana zoanao zany ny zavatra misy amin'ny fiainanao hoe na publier-na hoe niady amin'ny ranona zany Facebook ane io vie sociale vie réseaux sociaux io tsy hoe amin'iny no makina akory ny situation tsirairay fa le taratasy hoentiny ny tokony amenarana azy iverina zay zany tiako tenenina zany fa le vaovao fa le olona fa te hivezivezy izy tompo-tenany no ndray décision amin'ny fiainany hoe mety aminah ny asako iverina za de tokony tsy ho sakanana fa tsy hoe olo marary saina akory izy no mandray décision fa izy tompo-tenany de tokony ho respectena zay ry fanjakana zay zay na vety amin'ny ya mbola ato fa nisy ny antsy vetivety marina be fa mazava be ny teninao Zozia de misaotra betsaka anao nanohy hevitra fa ninao fa ho tonga any fitondram-panjakana zay tenitsika rehetrarehetra zay raha mbola misitra de ampidiniko faraparany de misaotra anao nandray fitenenana misaotra betsaka atsika jiaby eo Hello. Faranako amin'izay tia farany sisa dia ho faranako amin'izay so lava loatra amezako an'izay rehetrarehetra teny tena tiana atongavana zany dia hoe izahay aty amin'ny tany arabo tompoko tsy hoe fanambany na raisinareo hoe fampijalian'ny arabo fa izahay dia miasa tsara toy ny olona rehetrarehetra ary manaja ny asanay ary manaja ny patronay ihany koa na izany mba esorina ao anatin'ny vavantsika le fanambaniana trop ny mpiasa aty na ny Madagasikara manambany na ny firenena hafa ny manambany nefa ny zava-bitanareo any firenena hafa nge mbola kely noho ny zava-bitany aty amin'ny tany arabo raha ny hoe atambatra hoe reto misy olona 200 any amin'ny firenena hafa any Europa ohatra any amin'ny continent européen any dia reto misy avy aty Azia aty Koweït sy ny Arabia Saoudite sy ny sisa ny avy aty amin'ny tany arabo mbola mahavita zavatra tsy hoe fampidirana taim-by akory le izy tokony mba jerena reo le izy inona marina zany moa zany ny tanjon'reto ankizy miasa an'ireto manao la vivy samy manasoa ny firenena ary raha izay zavatra izay zava-misy tokony fanohanana ny ataonareo dia mijery solution à chaque problème aty milazonareo fa reraka be mihitsy reraka be fanjakana mandany vola aty dia zay ny tiako tenena indray mandeha tsy miverina ny fanjakana ny tonga taty jusqu'à maintenant mbola zareo aty foana ihany no miantoka anay ka efa nahita solution zany izahay aty ka rehefa nahita solution tsy tokony hasarotiny afa raha zavatra mbola tsy solution fa zavatra efa misy solution efa miezaka zay mijoro amin'ny fikambanana mba tsy hitondra enta mavesatra ao anareo raha sanatria misy ny nodimandry rehetrarehetra nefa ny mbola aratsiana foana noho izany aza mba aratsiana re ho anareo rehetrarehetra miasa aty amin'ny tany arabo ataovy lesona zay ela be zay na isika ny zavatra rehetrarehetra ataontsika aty dia vakin'ny olona any dia raisiny amin'ny point négatif an'le izy fa tsy mba positif dia iny amin'izay nalazainy hoe izay daholo ny zavatra aty rehetrarehetra nefa tsy izay le zava-misy dia aleo zany mba zavatra tsara no ho avoakantsika nefa na hanao zavatra tsara takon'iny zay raha zay zao mipiblie zavatra tsara dia tsy raha in'ny olona tsy jerena modina tsy hita fa raha misy zavatra ratsy kely eo dia mandeha be mihitsiny zay le problème tsika mantsy aty zavatra ratsy raha ratsy dia tsika mipartage fa raha zavatra tsara tsika tsy mazoto mipartage
dia izay no tiako tenena hoe tsy ratsy daholo tsy fansoa koa azo aty fa tsy ny ratsy ihany ary ny soa mibetsaka ary fandraisana andraikitra avy amin'ny fanjakana chaque problème mipotra sy efa mipotratra amin'izay efa hitanareo daholo zay a ny zavatra rehetrarehetra problème mety misy aty mety misy ankizy maty aty dia iny moa zany efa mifanampy ny ankizy efa tsy hanelingelina anareo tompoko misy ankizy narary zao maly efa tsy nareo nelingelina fa efa misaotra nareo aloha nandray andraikitra ny fanjakana hoe zao zavatra atao fa mbola volan'olona taty ihany kokoa mifanampy misy ankizy mody teo reny ankizy teo ody mbola volany koa eto ny antoka amin'ny bie rehetrarehetra dia efa fantatrareo zay efa nisy solution daholo manina ary tsisy kafana amin'izay le lalana e mba solution ohatran'izany nge niandrasanay taminareo fa tsy zavatra hotaingina ohatran'io inge efa hitanay tamin'ny 2019 e tsy mahataitra anay io zavatra manamora an'le vezivezenay ny tadiavinay hoe orankizy io ianareo tsisy papier karakarana be dia be tsony fa hoe vizanareo sy ny contrat anareo a batakanareo hoe dia mibe le retour a dia rehefa tonga vaninareo dia efa fantatrinay hoe efa tokony hiverina dia zay aloha zay mba hanao vacances samy miaraka amin'ny fianakavianay a fa aza sahiranina mivezivezy dia zavatra fanampy ny tianay ataonareo dia fanokafana an'le visa ho anko eto manokana tongava aty a sokafo le visa fampiraraha amin'le olona aty a fanjakana aty a mangataka amin'le napaladia fa maro ny ankizy te hiasa amin'ny demande indrindra aminato zay tianareo anaovana an'le izy amin'izay rehefa avena raha ataonareo ara-panjakana daholo izy tsisy olana aza vela izy hoe agence eriserie itsangana fa ataovy amin'ny alalan'ny fanjakana manokana hoe agence raha ihany mandefa ankizy aty a dia nareo ihany mahazo visa dia ireo ihany makaty tsy maninona mihitsiny mba ialana amin'le clandestin dia nareo ihany no tokony mametraka hoe ty ihany ny birao fa aza mametraka birao be dia be manerana Madagasikara fa ataovy birao ray a miaraka amin'ny fanjakana dia io ihany a dia io ihany mandefa ankizy aty dia izay ankizy rehetra te hiasa dia mandalo dia ireo no tokony andraisanareo andraikitra dia nareo ihany koa mandeha makaty a mifampiraraha nareo ihany no mirecruter ankizy zay angamba solution tsara be mihitsy zay amin'izay tsisy ambadika sy ambadika dia ny ankizy rehetra makaty koa amin'izay fotoan'izay mba mandalo test rehetrarehetra fa tsy zay te hakaty rehetra mandeha amin'izay mba mahazo misy solution re gasy mbola te hiverina amin'ny tany arabo satria koa eto be karama kokoa ary koa eto ihany koa mora tamin'izany fotoan'izany nandehanana anakaty ary mahafaly ny ankizy kokoa mandeha makaty ako eto fa azy problème malheureusement ny fanjakana teto mihitsy nanidy an'le visa ka io zavatra io zany ilainay fandraisana andraikitra hoe tongava ty fanjakana zay revo zahay a dia vaao le lalana fa mahana lalana tianay tenenina dia hoe mahazo visa vaovao re izay nody a ireo nody ireo mantsy te hiverina patron vaovao a te hiverina asa hafa fa efa hita le lalana ty fa saingy le visa vaovao tsisy a dia izay mahatonga an'zareo tsy maintsy miaritra ao dia izay zavatra izay ny ilainay anareo mba hitady solution le visa aty hoe ahoana ny anokafana an'izy nareo nanome fampanantenana io jerenao manokana ny ankizy aty ako ay dia tongava aty dia jereo manokana zahay aty a sokafo le lalana tsy vitan'izay fa sokafo midanadanana le fivezivezenay atao hitapoky etam-pirenena afaka mivezivezy zahay a amin'izay zareo tsy afaka manao kolokolo aminay fa raha vataonareo ohatran'io a dia nakople avy any amin'ny fopy aza amin'ny dossier dia mbola volosany zareo ihany volonay tonga eo amin'ny aéroport tonga eo hivato ary zay mangovotra tsy ho tafavery za ty ngamba zao efa hitan'zareo amin'ny live ty dia tena tonga dia ataon'zareo mahita mihitsy voatonga satria efa hitan'zareo io mihitsy le tamin'ny live ka mangataka aminareo zay tsy hody raha tsy efa ataonareo amin'ny live eny eo avatao fa zay efa te hody mafy mihitsy zay a miandry dia manantena partage vidéo antsika ato make up amin'ny sisitosy ato mbola mandeha baibay daholo re dia partage mpiasa amin'ny tany arabo na eo anareo rehetrarehetra amin'ny Madagasikara zay mbola te hiverina partage vidéo antsika ataovy tonga ny afatra loza be mihitsy zavatra atao avato ao fa za tsy tenjony tsika tena vehivavy mahery fo mazoto miasa tsisy lavia ty fa asa fotsiny tsotrao mandritry ny fitomaty fa maro re vehivavy mbola mijoro ary mazaka an'izany zany tokony mendry fideraina raha mbola misy asa tena hoe mafy dia ny asa amin'ny tany arabo nefa reo tena hoe maro miaritra tsisy te hiaritra zany fa sy voasa ao Madagasikara na sokafy any France ataovy midanadana be dia mba makany zay sokafy any Allemagne aza atao amin'ny manam-pahaizana rery sokafy any USA sokafy rehetrarehetra itadiavy lalana eraka zao tontolo zao malagasy dia tsy miroborobo makaty amin'ny tany arabo amin'izay zay fa misaotra betsaka baibay daholo eva hony tsy tafiditra mihitsy nga eva te hody te hiditra mantsy tsy hitako ato koa moa nao
misy mbola te hiditra ihany hoe za fa mametra veloma. Tonga soa. Coucou. Salama. Salama daholo nareo. Jasy kely aloha. Jasy. Jasy aloha fa nisy bluetooth teo maheno. Mahento? Salama nareo. Mba iresaka Salama. kely fotsiny misaotra anareo fa tena marina daholo ny teneninareo. Ohatran'izao zao efa 4 taona taty, efa ho 5. Dia efa noditra za tamin'ny 2017. Dia vidana amin'ny patrobe aller-retour. Dia tonga ilay fandehanana, dia efa nomeny taratasy mazava taty. Dia tonga ny fandehanana 2017. Dia tsy nekeny zareo fa alaiko aloha izy ny Bataga anao any patron. Zasy aloha fa ato an-tsanon'olona dia mampiomehy be. Dia alaiko aloha izy ny Bataga anao any amin'ny patron anao sy inona. Zay. Dia nefa ilay iny tsy nampitondra indreo. Dia an'ilay zany bian'olona, volan'olona maty zany ny volan'ny vidanana bie tamin'izay. Dia niteny ilay patron moa zao hoe alefaso ilay Bataga dia tsy ireo miteny hoe tsy afaka mandeha any fa tsy avoakan'ireo aty. Dia tsy manino. Dia avy eo dia ny tena misahirana dia tsy maintsy nitady lalana ihany miverina. Dia tafaverina ihany fa vola be ny naloto ao. Dia tena misaotra anareo fa tena mety mihitsy ilay izy a. Dia zay zao za zao efa hoe hody. Dia ny patrony tsy maninona e. Tokony teneniny zareo daholo hoe inona avy ilay taratasy ilainy zareo aty hoentina ihany. Fa ny patron anay vonona hanao taratasy. Moa ny ankizy koa tsy adala efa fantany hoe nahafaty anazy taty dia mbola andeha hiverina mony tena aty ihany. Fa na mety anazy taty matoa izy hiverina aty. Inona ary ny atao any Madagasikara raha hody ny ankizy? Ohatran'izay ilay izy. Saika atao ifampijery ozy izy Nicolas tena atao. Zay fa misaotra antsika rehetra. Mihaino saotra. Saotra tompoko a, saotra anao mihevitra fa zay a. Saotra namafy. Bye daholo amin'izay nareo a, fa zay efa te hanao zavatra. Bye, bisous daholo a, dia courage.